Araka ny fanambara teny amin'ny lohatenim-baovao ary dia fifanarahana mpiara-miasa maromaro eo Madagasikara sy Maurice no isan'ny tanterahana mandritra ny fivahinianan'ny filoham-pirenena malagasy ao amin'izany nosy izany. Mba hatoerana kokoa anatin'izany fiara-miasa izany moa ny lafiny Aratoekarena. Tato-baovao. Fifanarahanam-piara-miasa telo no vita siny teo amin'ny Maurice sy Madagasikara tamin'ity androany ity. Ho fananganana ny antsoina hoe fahatra Aratoekarena manokana izay atomboka amin'ny parka Eoala any Tolaniaro. Izany fifanarahana izany teo ihany koa ny fifanarahan-piara-miasa lasitra mahakasika indrindra ny fananganana izay fahatra manokana izay. Akoatra izay tamin'ity maraina ity ihany dia isany koa ny fananganana ny voamera manokana ahitana ny mpikambana tsy mihoatra ny 12 izay tsy maintsy atsangana ao anatin'ny 12 andro, ary ny fahatelo dia ny fanarahana momba ny lalàna fehiny firenena rotota eo amin'ny fananganana azy. Nanaosiny ireo fanarahan-piara-miasa ireo andany ny misy mpanjakana misahana nitetika ny fiadinan'ny repoblika sy ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana eto Madagasikara niaraka tamin'ny minisitry ny raham-bahiny, ary ankilany kosa ny ministry ny raham-bahiny maorisiana. Samy nanatrika izany fifanaovantsiny izany kosa moa ny filoha malagasy Radonald Mampianina sy ny prime ministre maorisiana Anerock Jugnotte. Izy roa tota ireto izay niona manokana ihany koa mialohan'izao lanonana fanaovantsiny izao ka dia nampanantena ny filoha malagasy ny amin'ny fahavononany hanamafy ny fiara-miasa izay mba ahafahany rotota mahazo tombotsoa amin'ireo tetikasa ireo. Ny antso ireo mpandraharaha malagasy orinasa ihany koa ny tenany mba handray anjara amin'ny fampiasam-bola iroso amin'ny fanavarana fivezivezena eo amin'ny firenena rotota ihany koa ny firenena sy ny fitondrana malagasy araka ny nambaran'ny filoham-pirenena ihany. Anisan'ireo tafiditra ao anatin'ity fanarahan-piara-miasa ity ny fanaisana andraikitry ny fanjakana malagasy amin'ny fanamorana ny fitiliana ireo toerana mahavokatra sy anampy amin'ny fanamboarana azy ireo ihany koa mba ahafahana mametraka ity fahatra Aratoekarena manokana ity. Ny fanjakana maorisiana kosa dia vonona ny zaran-traikefany eo amin'ny fampandrosoana ny toerana tahaka itony izay efa nataony amin'ny firenena hafa, ary hitady ihany koa ny famatsim-bola sy ny mpiara-miombinantoka. Hanampy ihany koa eo amin'ny famatsim-bola sy ny fandaniana rehetra ilaina amin'ny fisafidianana ireo toerana anaovana izany fahatra Aratoekarena manokana izany izy ireo na ny antsoina hoe zone économique spéciale.